hijery tenin'Andriamanitra sika ao amin'ny Jaona amin'ny epistily nosorata amin'ny Jaona. Any amin'ny testamenta vaovao misy hoe Matthieu, Marka, de Luka, de Jaona zany ny anarantsika amin'ity androany ity. Jaona toko 12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Jaona toko 12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Jaona toko 12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Averiko ihany ho an'olona izay mbola tsy mahita. Jaona toko 12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Vakintsika ny soraman'ireo ambony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Anjininy voalohany ao amin'ny Jaona toko 12 amin'ny anjininy voalohany. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanàna ny Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anaday no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'ny Jesosy ianao hoe, Tompoko, indro marary lay ty ianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no antony izany aretina izany, fa ny fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, ma ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tsy any Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro tamin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianany, andeha isika ho any Jodia indray. Ary hoy ny mpianatra taminy, Rabio, vao aingana teo ny tadiavan'ny Jiosy hitorabato anao, ka ankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy andeha amin'ny antoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita fahazavana zao tontolo zao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha amoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany. Fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-sasatra amin'ny toromasony no nilazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinoanareo fa andeha isika ankany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe koa Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika hiara-maty aminy. Ary noho tonga Jesosy dia hitany fa efa nalevina efarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'ny Jerusalema, tokony 12 stadio no elanelana. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Ary Marta, raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, ka Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy, na inona no angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadainao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty sy amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aina dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha
ka mianso mangingina any Maria rahavaviny nanao hoe tonga ny mpampianatra ka mianso anao. Ary vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy mbola tonga teo an-tanàna fa mbola teo amin'ny tsenany Marta azy ihany. Ary ny jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy. Raha nahita azy nisangana fangana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fa nakany amin'ny fasana hitomany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko. Ary Jesosy noho nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa dia vonto ny fanainy ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa nandevenanareo azy? Dia hoy izy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory tsy habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa sy hainy va izay nampahiratra ny masony jamba ny manao izay tsy afaty andra-lehilahy? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary izoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izy zao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va? Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe rayo misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako izany mba inony fa ianao nanirakay. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanana sy ny tongony sady voafehimo sara koa ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vahao izy dia velao andeha. Ary Marta amin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Amen. Sao ny tsinambara. Misy tantara ao anatin'ny Baiboly io izay efa nivakiana tamintsika teo. Tantarany Lazarosy. Jesosy Tompo ny mpianany niara-dia. Tany amin'ny zany hoe Betania zany miala 3 kilometatra ny Jerusalema. Rehefa narary Lazarosy dia kamboty Israely zareo. Fa izy telo mianadahy, Lazarosy dia i Marta sy i Maria. Talohan'izay nefa i Maria dia nasapa izy fa tokony hanao soan'ny Tompo izy amin'ny asan'Andriamanitra, anohana an Jesosy Tompo amin'ny asan'Andriamanitra zay taony. Dia nitondra menaka narda sarobidy izy ka tao an-trano zareo izy raha nanasany Tompo sakafo tao an-trano zareo. Dia nalay ny menaka dia nahidiny teo amin'ny tongotra ny Tompo dia nifohany tamin'ny volondohany tamin'izany fotoana izany. Afa i Maria Magdalene izay nanao an'izany ihany koa tany an-trano Simona Boka. Fa ity tao an-trano nanaovany azy. Dia ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany dia tahaka izao. Rehefa narary Lazarosy dia nandefa olona nankany amin'ny Tompo i Marta sy Maria nabaviny satria iza indray moa no antenaina fa rehefa kamboto ny olona anankiray dia sy raha iny fianakaviana satria tsy mahavita didy amin'ny fianakaviana, tsy mahavita ninina satria olona kamboto mila fanampiana dia hitsoahany olona. Tsy misy antenaina intsony afa-tsy Jesosy Tompo irery ihany. Rehefa narary Lazarosy tsy hita intsony zay atao satria matola aretina nahafaty aretina izay efa sitrapanafody intsony zany. Mazava amintsika treo matoa zany la aretina mahafaty dia aretina efa sitrapanafody. Nefa dia naniraka nankany amin'ny Jesosy i Maria sy Marta anabaviny Lazarosy nilaza manao hoe
tompo marary lay ty anao. Dia hoy Jesosy tompo nahazo valiny avy any hoe tsy fahafatesana no anton'izany fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Haleloia. Tsy fahafatesana no anton'izany fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Dia tonga ny afatra avy any, tsy fahafatesana ho ny anton'io. Ahoana ary zany no atao? Ireto olona reto tena mino an' Jesosy zato isan-jato, mpiana ny Lazarosy ary mino azy, ary tena tia azy mihitsy izany hoe Marta sy Maria izany, ary mampiantrano azy matetika. Indraindray rehefa miantrano amin'izareo ny tompo dia i Maria mihaino, dia Marta mikarakara, dia hoy izy ny tompo, ary Marta be rena loatra ianao. Mankao an-trano amin'ny matetika satria tena tia ny tompo ity Lazarosy ity. Any ka mino ny tenin'ny tompo. Nefa ny zavatra nitranga dia zao, raha ianao zany tenena ny tenin'Andriamanitra, zavatra anankiray hoe voninahitr'Andriamanitra ambadika n'izao adinao zao, nefa avy eo ny zavatra misy tonga le fahafatesana. Iza nefa no niteny fa sy fahafatesana no anton'io? Jesosy no niteny fa sy fahafatesana no anton'io, fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana zanak'Andriamanitra. Inona nefa ny hafaran'ny Lazarosy? Maty izy. Raha amin'ny eritreritra maha-olombelona dia misy zavatra mifamadika, ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe raha amin'ny eritreritra maha-olombelona dia fa ahoana koa ary zany ny tompo milaza fa tsy fahafatesana no anton'io fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'olona, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra, nefa maty. Ary tsy tonga teo mihitsy ny tompo tamin'ny Lazarosy maty, ary izy nalevina tahaka ny hoe nitsoka zany izy. Azosika le izy ohatrany hoe nandeha nitsoka zany izy sy ny mpianany, ny teny fosiny izy hoe sy fahafatesana no anton'io fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra, nefa avy teo le olona maty, sy tonga teo misy zany ny tompo, dia tahaka ny hoe nandeha nitsoka izy sy ny mpianany. Ny fihevitrao, ny fihevitrantsika sy fihevitr'Andriamanitra ataovy eo anatin'ny saina, fa tsy azosika refesina amin'ny fahalementsika ny fahalebiazan'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Haleloia. Aza refesina amin'ny fahalemenao mihitsy na ny fieritreretinao, na ny hoe hatreto ihany ny fahaizana vitako, dia refesinao amin'izany ny herin'Andriamanitra tokony hiasa. Fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra, lay nahary ny lanitra sy ny tany, moa misy fahagagana zay tsy hainy atao va? Amen. Mampanjiny tena ny teniny hoe tsy fahafatesana ny anton'io fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, nefa maty ihany. Ary hatramin'izay ny tompo tonga tao amin'izareo, fa rehefa maty Lazarosy sy tonga ny tompo. Ohatrany hoe navela ny tompo irery zany izy, sy tonga ny tompo. Nalevo ny Lazarosy sy tonga ny tompo. Maty Lazarosy dia nalevina sy tonga ny tompo. Fa ahoana azy? Nandefa fisainana ihany izy roa vavy, ny elan'ny tompo zany sika. Fa ahoana ary zany? Ny olona rehetra, ny zanaka lahatokana n'ilay vehivavy taninaina nasangany tamin'ny maty, ny zanak' Jairo 12 taona zanany vavy nasangany tamin'ny maty, ny olona rehetra zay nitaraina taminy nasangany tamin'ny maty daholo. Fa ahoana ary Lazarosy ilay tena tia azy? Rehefa namsonina ny tompo hanasitrana azy marary, dia tsy tonga izy, ohatrany hoe nitsoka antsika amin'ny rahavavy zany izy, mety ny teny an'izany Maria sy Marta. Eny tsy maninona, fa na izao aza ny zava-misy tiantsika foana izy. Haleloia. Haleloia. Misy ny fizaham-petra ny finoana amin'ny zavatra mafy, sy voatery hoe zavatra mora ihany ny fizaham-petra, fa misy zavatra tena mangidy, misy zavatra tena hoe fizaham-petra mamay mihitsy, ohatra no faty zany. Tahaka an'izany ny zavatra nitranga, tonga ny olona mamangy dia maneso, fa nga tsy nandalo ny tompo, tsy heno mingamo izy io no sy nasangany tamin'ny maty. Izy roa vavy ny vangin'olona ao, efa nalevo ny Lazarosy, tapitra ny tantara momba azy. Izy roa vavy sisa tsy nandalo ny tompo, tsy nandalo ny mpianatra, tahaka ny hoe nitsoahan'ny tompo ry zareo. Fa hafa ny fihevitra ny tompo. Hoy ny tompo,
aleo aloha any efatrandro, aleo ilevina any am-pasana dia ho maimbo fa ho avy anangana azy. Haleluya, haleluya. Dia zao ny zavatra nisy rehefa nandeha amin'izay ny mpianatra niaraka tamin'ny tompo dia ozy izy, andao sika andeha moan'ny Lazarosy namantsika, sakaizantsika ozy izy, andao sika moan'ny Lazarosy sakaizantsika. Dia neverin'ny mpianatra fa matory izy fa ny tompo nilaza ny fahafatesany. Dia ozy ihany koa tsy azony Tomasy zany ilay tsy ny tompo atenena hoe maty Lazarosy dia andao sika andeha ho any aminy, heveriny hoe andao sika andeha raha ho faty aminy. Dia izy ihany koa namadika resaka hoe sika ihany koa tokony hiara ho faty aminy a. Dia avy teo dia andao ozy izy ny tompo andeha any. Tonga amin'izay ary ny tompo mbola lavitra dia i Marta nahita azy. Eny Marta satria i Maria no nivanginy olona tao, feno ny olona namangy ny Maria satria hoe fianakaviana rehetra tonga namangy teo daholo, fa i Marta lehibe nikenikenina be dia lasa tarivela tany. Dia nahita ny tompo izy dia hoy izy, tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko. Fantatro nefa fa na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia ho azonao zany. Dia avy teo vitsy iny dia hoy ny tompo, hitsangana ny adahanao. Dia hoy Marta, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fisanganany maty. Dia hoy ny tompo taminy, raha ina anao anio dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Haleluya. Raha ina anao anio dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ahoana nefa no ahafahan'ny Marta ino? Ny olona efa nalevina efatrandro efa maimbo, satria ao anaty fasana zohy, varavarana vato be mandrakotra azy eo, mafana be ao. Tonga dia anatin'ny eritreretrany Marta hoe efa maimbo izy. Fa amin'ny tompo ninona zavatra misy, na dia efa tahaka ny taolamaina tamin'ny andron'ny Ezekiaza hoe jerevo izy Andriamanitra mamina niny amin'ny taolamaina, efa taolamaina samy paritaka hoe ary ny tongony asiny atony lohany, ary ny tanany, ny taolatratra ary. Dia hoy ny Andriamanitra, ry Ezekely mamina niny amin'ny taolamaina. Fa rehefa naminany izy tamin'ny taolamaina hoe iverina velona, ilay taolany tongotra avy teany iny, ny tanana sy ny tratra tonga dia nikamakambana dia lasa nisy ozatra dia nitafinofo nisy lalandra. Iny amin'izay ilay olona nandeha nizaritana. Haleluya. Tsy misy zavatra sy hain'Andriamanitra atao zany ry havana. Haleluya. Teo amin'izay ary ny tompo nyteny, anio raha ina anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ve afaka mino an'izany hoe anio raha ina anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Haleluya. Fa i Maria na dia nandisy fanantenana azy aza ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana fa sy noheveriny hoe ny tompo tsy hanasitrana ny Lazarosy marary ary ny tompo sy hamangan'izy ireo amin'ny maty, na dia tao nandisy fanantenana aza ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana ry havana dia sarovo tsara fa mbola tao anatin'ny fony Maria sy Marta foana fitiavana an'i Jesosy. Sy nahafaty ny fitiavana an'i Jesosy zany, na inona ny zavatra nitranga, na inona ny zavatra nisy, mbola niorina tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra foana i Maria sy Marta, na dia mafy aza ny fanenjena sy ny fanesoany olona. Haleluya, haleluya. Zay ny zavatra nitranga. Dia hoy Marta, Maria, ary ny tompo mitady anao, navelany teto dia nakato ny trano, lasa izy niazakazaka. Ny jiosy rehetra namangy azy nanenzika anazy niazakazaka ihany koa satria noheveriny fa andeha ho any amin'ny fasana izy andeha hitomany. Tao anatin'izay dia zao ny zavatra nisy. Vao nahita Jesosy i Maria dia inona ny fihetsiny nataony voalohany? Tonga dia nenkohoka teo an-tongotra ny tompo izy, mbola lavitra izy dia nenkohoka. Mbola hitany lavitra ry ny tompo, aty izy dia tonga dia efa menkohoka. Tonga ny tompo, raha teto ianao tsy maty ny anadahako, nefa fantatro fa na anio azy dia hainao ny manangana azy, satria tsy misy zavatra tsy hainao atao. Dia hoy ny tompo, zao ny fananganana ny maty sy fiainana.
izay mino aina maty aza dia mbola isangana. Dia nitomany Maria rehefa nahita ny tompo. Tao anatin'izany nitomany ny jiosy rehetra nalahelo any Maria. Nangovotra ny tompo, fotony nalahelo ny fanahiny. Dia nitomany izy, aiza ny nandevenanareo azy? Dia hoy Maria, andao izaho. Tao anatin'izay tsy mitovy mihitsy ny finoany Maria sy Marta. Ny an'i Marta mbola any amin'ny maimbo foana, fa ny an'i Maria tonga dia eo eo, fantatra fa tsy misy zavatra tsy hainao atao. Satria na dia fantatra ny Maria fa na maimbo azy io anadainy io, na maty azy io, na any am-pasana azy io, tsy misy zavatra sy hain Jesosy tompo atao zany. Na inona na inona tao anatin'ny fony sy ny sainy hoe zanaka vavy n'ilay vehivavy tany, zanaka n'ilay vehivavy mpitondra tena taninaina aza efa anatina vatapaty entina levina nasangana. Inona moa zany sy hitovizana zany amin'ny Lazarosy izay efa maty efa rana any am-pasana efa trandro? Inona sy hitovizana zany? I Maria tonga dia nanam-pinoana be, andao izao izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, esoro ny vato. Inona zany manakana ny Lazarosy ao aloha? Voalohany aloha misy vato ao, esoro ny vato. Nesorona ny vato, nivavaka ny tompo. Avy eo amin'izay dia niazo tamin'ny feo mahery manao hoe ry Lazarosy mivoa. Mivoaka Lazarosy saotisaoty tahaka zao satria mbola misy fehimpaty. Nitara ny mifatotra eto, tonga ny fatotra saotisaoty ohatr'izao izy misambikimbikina, tsy mbola mahita ny masony. Dia hoy ny tompo, vahao izy dia veleo andeha. Nivahana izy, olona velona tsara sady tsy maimbo no hita teo, fa navozy ny tompo daholo ny aminy manontolo rehetra. Halleluja, halleluja. Izany tantara izany, tanteraka izay voalazan'i Jesosy tompo, tsy fahafatesana ny antony io, fa fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Misy ny olona sy tianao, misy ny olona manala baraka, misy ny olona mamorona izay zavatra tsy hitare akory hanendrika endreny ianao. Na ny fanaovanao saron-doha fotsiny dia efa olana amin'ny olona. Ianao ny manao an'ilay saron-doha dia ilay olona sy mazaka. Any amin'ny fiarahamonina rehetra any, ianao ny ataon'olona resaka. Ny fiainanao ihany koa nefa efa mafy, mbola manampitrotraka ihany ny sasany. Fa zao lazaiko anao, na dia efa lazaina sy misy hevitra intsony aza ny fiainanao, na dia efa lazaina hoe efa tsy misy hevitra io, zavatra efa maimbo io, zavatra efa anaty fasana, tahaka ny hoe ny fiainanao zany tena anatin'ny aizina tanteraka, tahaka ny Lazarosy efa ao anatin'ny fahafatesana tanteraka ny fiainanao. Izay efa lazaina efa tena feno fofona maimbo, tsy misy olona afaka navotra anao intsony ao. Na izany aza ny zavatra misy, aoka ho fantatrao fa mbola velona Jesosy. Halleluja. Aoka ho fantatrao fa mbola velona Jesosy. Ary Jesosy sy manary ny olona zay tia zany izy. Amen. Isika mety manamelo tena indraindray hoe zavy mbola tsy n'Andriamanitra, mbola tsy n'Andriamanitra ianao. Halleluja. Iza no afaka iran'izany fa mbola tia azy Jesosy. Atavy amaina mafy. Halleluja. Halleluja. Izy fiainan'olona be dia be ho asangany Andriamanitra eto androany. Ampy zay fofona maimbo zay, ampy zay fijaliana, ampy zay ny tena atao anatin'ny aizina, ampy zay fahoriana, ampy zay ny troso, ny tsifisina, tsy fanjariana, ny fanenjehana, ampy zay ny aretina, fa manomboka androany. Hoy Jesosy manao hoe esoro vato, ry Lazarosy misangana, vahao izy, avelao andeha. Tanteraka ny fiainana zany amin'ny androany ty. Halleluja. Iza mina zany fa iova ny fiainana. Halleluja. Ao tsara vesika. Tsy misy olazilazaina potraka zany so ny fiainana. Na inona olana nahatongavanao teto, ninona olana any amin'ny tokantranonao any, ninona olana amin'ny fiainanao, na amin'ny ray aman-drenao, na any am-piasananao any, na any amin'ny toeram-piasana, na amin'ny vadinao, misatry zany androany. Jesosy misy efa tonga eto hijery, anontany hoe inona ny olana
fiainana androany. Andro ny fananganany maty rehetra eo fiainanao androany. Andro ny fananganany zavatra mety maty eo fiainanao androany. Izany mira zany. Anio raha inanao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Sy fahafatesana ny anton'io seholy zavatra fiainanao io. Fa nahoana ny voninahitran'Andriamanitra mankalazana ny zanak'olona. Izany te hiova fiainana. Raha inanao anio te hiova ny fiainanao. Haleluya. 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 Isy olona tena hiova tanteraka ny fiainana. Sola zaiko anao na ny zavatra sy azo inona aza fa ho isy, na ny zavatra efa mandisy fanantenana azy, mety ampiditra any amin'ny maizina, mety ampiditra amin'ny fahafatesana. Ry havana, ataovy sara ao anatin'ny sainao. Lazarosy efa trafo tany am-pasana, efa maimbo, sy misy hevitra intsony, fantatry ny olona rehetra fa mipotika ny fiainany. Fa sofa teo Jesosy. Ny olona miteny potsika amin'izay ny fiainan'izy rovavy, efa tsy vitany kamboty reny. Reny ka te hanaranaraka ny Jesosy ihany reny. Reny te hanaraka fivavahana marina any. Reny ohatr'izao maty hono dia tsy nandalo akory ny tompo. Na izany azy, na maty azy Lazarosy, tsy mbola namangy azy aloha ny tompo tamin'izany fotoana izany fa teny fikasana nalefany. Hoe sy fahafatesana ny antony fa voninahitr'Andriamanitra. Mety efa na ny teny fikasana anao masy. Na hatramin'izay no nandre teny fikasana. Zao ny fiainanao, zao ny fiainanao. Fa androany sarovsary fa tamin'ny fotoana efa nilevina efarana, efa maimbo, ny olona maneso daholo izay ny valy fivavahana ka zao ny vokany. Tao anatin'ny fanenjehana indrindra niseho amaizy azy ny tompo. Niseho amaizy azy ny tompo hoe aiza ny andevenanareo azy, andao iza. Haleluya. Ilaza aminao Jesosy androany hoe ina ny olanao, andao iza. Haleluya. Ny olona rehetra manana olana eto mifarina manomboka androany ny olana, farina manomboka androany ny Yesu, farina manomboka androany ny olana rehetra, ny trosy, sivosiny, ny aretiny, fanilokiliana, ny minina fanesony, mifarina aminana Jesosy. Haleluya. Haleluya. Mifara zala aminarany Jesosy androany. Mina nizalo ve ianao eto misy Jesosy tompo androany. Ianareo mareo aza mietrehitra sy andray anjaranareo, mandray anareo androany. Haleluya. Haleluya. Sarovsary asoteka mafy arano. Izany tahaka ny Maria sy Marta tena tian'i Jesosy. Teneno ary namanao ianao hoe Marta fa za Maria. Teneno namanao za tena tian'ny tompo efa anao faharoa. Iza ny voalohany tena tian'ny tompo, iza ny faharoa. Asy maintsy misy Marta sy Maria eto. Iza ny Maria, iza ny Marta. Iza ny Maria, iza ny Marta. Iza ary ny faharoa e. Iza ny voalohany. Ay, eno tsara ary ny afatra. Eno tsara ny afatra Andriamanitra. Eto ny olona rehetra izay tonga eto nanao fotoana amin'ny tompo ianao eto androany. Mety olona ny taonanao, mety lafiny zavatra fa tongavanao eto a. Fa za milaza aminao fa Jesosy mihitsy ny asanao. Hitan'ny Jesosy tompony jalinao, hitan'ny fijalinanao, hitan'ireo olona mamosavy anareo, hitan'ireo mankala anareo, hitan'ireo olona tena mitondra anao amin'ny Yesu. Pesaka ny olona manosina anao any ambadika any, mankala anao, manao an'izao rehetrarehetra zao na ny zavatra tsy nataonao aza lazaina. Mpiara-miasa aminao manilokilika satria manara-dian'i Jesosy. Fa navelan'ny tompo teo foana aloha. Navelan'ny tompo teo foana ianao, mandeha foana ny teny fikasana hoe sy fahafatesana ny antony io, fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa ny fiainanao mbola anatin'ny azy. Fa hoy ny tompo, androany a, amin'ny faray taonany tsy altary tsy, fankalazana amin'ny faray taonany altary, mba andeha manginy kristiana miara-valaka androany.
Hallelujah. Yeah, Jesus tompony. Hallelujah. Yeah, Jesus. Fotonga tonga dem ten mari. Matnya na dog. Fatot. Fa now sim zavatra sainao. Fanatsangana azizy androany. Anio hainao atao zany. Tonga de niteny ny tompo zao ny fananganana ny maty sy fiainany. Zay mino azy na maty azy de mbola isangana. Hallelujah. Fona ianao zany mari tonga de afaka ny alahelony. Tsangana dago de ozy ny tompo aiza nandevenana azy de hoe mari andao iza kinga mihitsy izy satria andeha andray vaolana aho zany. Andeha andray voninahitra mifarana treo ny olana. Mifarana treo ny olana. Mifarana treo ny olana. Hallelujah. Afa ihany miaraka amin'ny Jesosy. Afa ihany miaraka amin'ny Jesosy. Hallelujah. Ny olona rehetra tonga eto va daholo ny olana rehetra manomboka androany. Amen. Ianao ve mino herin'Andriamanitra? Na inona tonga manoloana Jesosy tompo sy maintsy mivaha zany. Na inona sy maintsy mivaha zany. Tsy maintsy mivaha zany. Na inona olana misy amin'ny fiainanao tsy maintsy mivaha zany nara Jesosy. Hallelujah. Hallelujah. Ao anatin'ny trosy maro amintsika reto. Ao anatin'ny fanelikoleana. Sy tiany vadinao mihitsy ianao mivavaka. Sy tiany rafozanao ianao mivavaka. Ao anatin'ny mpiara-miasa ao tsy mahita vahaolana. Efa ela ny jaly tao anatin'ny aizana. Efa ela ny jaly tao anatin'ny trosy, tao anatin'ny tsifisiny. Efa azo lazaina hoe ao anatin'ny aizana ny fiainana tsy misy hevitra intsony. Ny olombelona sy mahita hevitra intsony. Fa zao lazaiko anao, Jesosy mbola mahita hevitra ny aminao. Sao lazainy Jesosy. Aiza moa ny misy azy? Andao iza. Tonga eto ny tompo androany ijerenao. Lazainy voalohany de zao. Esory ny vato. Ilay vato manakana anao iny. Tsy ahitana ny voninahitra Andriamanitra. Iny esory ny Jesosy tompo voalohany eto androany. Le famosavina iny. Le trosa iny. Tsifisina iny. Fikorontana tokantrano iny. Sakana raboly. Sakana rapitiavana. Ninona nataony Satana malona anao vato be. Lazainy Jesosy eto voalohany manao hoe esory ny vato. Faharoa Jesosy miasina anaranao. Tsy haiko na iza anaranao. Te hoe tompo mivoha. Mivoaka amboninahitra amin'izay na manomboka androany. Voaka amin'izay ianao. Hallelujah. Sy vita an'izany fa mbola milaza ihany koa Jesosy tompo anao hoe vahao izy. Avelao andeha amin'izay. Hallelujah. Fantatrao ve dikan'izany? Misangana ianao afaka aloha le vato. Lazarosy mivoha. Tsy haiko hoe Patrisia mivoha na Diana mivoha. Tsy haiko hoe Taliasy mivoha. De mivoaka ianao. De hoe izy tampianana vahao izy. Misy zavatra sy maintsy vahanao. Satria raha sy vahana io tsy afaka mandeha ilay fiainana. Vahana ny aretina tazo iny. Vahana ny tsifisina. Vahana ny oziny. Tapatapahana ny daholo ny ozina rehetra. Avelao izy andeha mivoaka avy any anao. Mivoaka amboninahitra lehibe. Fantatrao avy antsiny Jesosy lazaina androany. Fantatrao avy antsiny apita androany. Hoava baraka ny manetsika anao. Hoava baraka izay miteny rasy anao. Hoava baraka ny mpanesika anao. Jesosy Kristy tompo mihitsy amoaka anao voninahitra lehibe. Ataovy amena mafy. Hallelujah. Jesosy tompo mihitsy amoaka anao voninahitra. Hatramin'izay ianao teny fikasana ny heninao. Hatramin'izay ianao teny fikasana no renao hatramin'izay. Fa manomboka androany fahatanterahana. Fahatanterahana. Ho anarindrinana. Ho tanteraka aminareo zany. Any amin'ny maretrany. Tanteraka aminareo zany. Hallelujah. Ampy zany fizahatoetra zay. Fa manomboka
manomboka androany ivoaka amboninahitra anao. Fotoany ty androany ty analana andreo karazana famisaviana, analana ny trosa, fa kosa moany tompo anao amboninahitra dia ho tanteraka aminao avokoa ny fanirianao rehetra. Ary sarovy fa rehefa nisangana tamaty Lazarosy, fifoazam-pana lehibe tao amin'ny tanin'i Israely, ny fivoahana manomboka androany, fifoazam-pana lehibe ambadika ny voanao, satria ny olana neso anao na misavy anao ihany anatiny anao rehefa aveo. Halleluja. Ao tsara be sika, ao tsara be. Halleluja. Tenenina manao zaho ny voalohany sy maintsy tiany Jesosy, ianao ny faharoa. Eto Jesosy tompo androany. Tenenina manao izy amintsika roa ny tena tiany hoe, izy amintsika roa ny tena tiany. Le olona tena manana olana mafy iny mihitsy, iny ny tena tiany Jesosy eto. Le olona tena anatiny olana iny, le ilikilika iny, iny tena tiany Jesosy eto amin'ity toerana ty. Iza zany olo zany, le ilikiliky ny olona, le tena tiany olona, le anaovan'olona vavavona, le enjen'olona mankary makasy, iny tena tiany Jesosy eto. Iny voalohana hitany voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Io zanany tokana io, zanak'ilay vehivavy mpitondra tena efa antitra, io zanany tokana io mpamelona azy. Maty io dia efa natao anatiny vatapaty andeha levona. Jiny io tsara manahoana ny hafarany fiainan'ilay vehivavy efa antitra mpitondra tena raha maty ilay zanany latokana izay mpamelona azy. Jiny io tsara ny fiainany. Ilay vehivavy efa nitomany hoe tsy misy hevitra intsony ny amiko, fa nahoana re sy zany no antitra be tsiny nalain'Andriamanitra fa ny zanako mbola tanosra. Fantatr'Andriamanitra fa io ny mamelona anahy, zany efa mba mpanaradian'ny tompo ihany. Zany efa mba mpanaradian'ny tompo ihany. Dia hoana re dia hoaiza zany? Tompo anefa lavitra ny malala hoe misy oloko ary ambadika ary mandalo olana, dia ilay antenaina mihitsy ny maty, ilay andriny ankinany mihitsy ny anjery, tsy misy vahaolana. Fa nandeha ny tompo, nataony tompo mihitsy nataony izay ny fanojo, nataony izay ahitany an'ilay vatapaty tondra ilay faty. Tonga dia ozy ny tompo, ampijino tsy vatapaty ty, teny sokafana, zazalahy tsangany ianao. Halleluja. Tonga dia niarina le zazalahy, faly ilay reniny, tena mihina azy. Tomany ilay vehivavy sady nijereny tompo hoe tsy misy fanantenana eto ambony tany, tsy misy dikany ny ananina fianakaviana, tsy misy dikany ny ananina olona na vady na zanaka na inona, fa ireny dia voafetra ihany ny vitany, fa ao amin'i Jesosy ny tena fiainana. Takatrao ve ny tsinambara amin'ny androany ity, takatrao ve ny tsinambara amin'ny androany ity, ao amin'i Jesosy ihany. Sady namina n'ilay zanan'ilay vehivavy no nitomany, Jesosy nampaheren'ilay vehivavy hoe izao ny fananganany maty sy ny fiainana, izay rehetra maty namino dia mbola hisangana izy. So ihany koa ndray andro nisy an'ilay lehilahy antsoina hoe Jaiva, maty ny zanany vavy tokana 12 taona, efa mafy be vao nazahoana an'io, efa 12 taona efa ho lehibe vao maty. Ino ny teneniny tompo? Maty ny zanako vavy, marary mafy aloha ny zanako vavy, andao andehany. Nandeha ny tompo, izy moa zany tena tsy olona be mihitsy, ary zay angatana aminy dia omeny. Dia nandeha izy tonga teny an-dalana, zany hoe ny angavianany tompo anasitrana azy fa marary. Ilay zanaka vavy ny Jairo 12 taona vavy tokana anazy, teny an-dalana nefa ny mpanompo Jairo miteny hoe alvereno ny tompo fa efa maty ny zanaka. Gaga raha lehilahy hoe maty, tsy misy fanantenana intsony, ilay zanako vavy tokana tsy manana afa-tsy eo aho.
Inona ny tenen'ny tompo taminy? Aza matahotra fa mino fotsiny ihany fa ho velona ny zanaka. Halleloja. Iza re zany mba mino hoe Jesosy tompo misy hitrasetra amin'ny fiainana androany? Iza mba mino hoe Jesosy tompo misy androany? Aminanao, amany olana amin'ny fiainanao, tena many olona amin'ny fiainanao rehetra misy. Iza ny tena mino an'izany eto amin'ny toerana tsy androany? Halleloja, halleloja. Iza ny mino an'izany? Ao anatin'izay hoy ny tompo, aza matahotra fa mino fotsiny ihany fa ho velona ny zanaka. Dia nisagna ilay vehivavy dia efa ela vao niarina ny sainy, dia iny izy nanatona an'ilay reniny dia namihina an'ilay reniny. Dia nitomany ny reniny dia hoy ny tompo, aza milaza aminy izay zavatra nitranga teto. Fanontaniana mipetraka, ahoana ny mbola tsy inona amin'izany? Fa hain'i Jesosy tompo hain'i Jesosy tompo miasa eo amin'ny fiainana. Ahoana no mbola tsy inony olona raha misy olona mafy loha, raha misy olona sy manam-pinoana? Inona mbola mampisalasala? Inona mbola mampisalasala anao fa hoe tsy hiova ny fiainanao? Dia ilaza ve anao hoe Jesosy ve zany dia atonga vola be ao an-trango? Jesosy ve zany dia ohatr'izao? Sy izany no teny ambary. Fa ovay ny fiainanao, isy lalam-pitahiana sy takatry ny sainao. Sokafan'Andriamanitra any ambadikany. Isy lalina sokafan'Andriamanitra any ambadikany. Hitondranao any fisandratan. Raha zavatra maty azy, hainy mamela azy. Ahoana ny tsy inonao fa ny fiainanao hainy manandratra anao anatin'izao fiainanao izao. Halleloja. Rehefa mandinika ny zavatra ataon'i Jesosy tompo, tena matoritory fo hoe nanenenako ny zavatra taloha. Tahaka an'izay ny fikitra tamin'ny tompo dia efa nivady daholo ny olako rehetra. Tahaka an'izay efa lasa lavitra. Raha tahaka an'izay ianao efa nanompo amin'ny tompo na enozam-peo foana sy ny andro ray taona na roa taona, efa lasa lavitra be ianao tahaka an'izay. Fa mbola niany ianao satria mbola nisalasala tao finoana. Fa manomboka androany, aza matahotra, mino fotsiny ihany dia hitsangana ny fiainanao ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Sao lazay Jesosy, esory ny vato. Ino lay sakana, ino lay famosavina, ino lay olana rehetrarehetra, ino lay ozina, esory aloha ny vato. Tena esorina ny vato. Mianso ny anaranao Jesosy androany. Tsy haiko na iza ny anaranao. Milaza hoe hey, dia manao ny anaranao, ny anaranao foana. Milaza hoe dia ianao manao ny anaranao. Hey, mitsangana, mivoa. Mivoaka amin'izay ianao. Dia hoy izy mpianatra manao hoe ilaza amin'ny anjely izy eto androany, vahao izy. Mivaha daholo ny trosy, mivaha ny aretina, fikorontanana an-tokantrano, mivaha ny tsifisiny, mivaha ny oziny, mivaha ny aretina, mivaha ny olana rehetra. Ary rehefa niteny tompo hoe vao izy dia mivaha zany. Farany mandehana, andeha amboninahitra, andeha amin'ny fisanganana vaovao amin'izay ianao. Hijerana amin'izay ilay olana anao tsinotsino anao. Ahita voninahitra Andriamanitra lehibe aminao izy manomboka androany. Halleluja, halleluja. Izany mino fa hisangana maty ny fiainana, ho tanteraka aminao tokoa ane izany. Halleluja, halleluja, halleluja. Anao irana ankiray aloha sika. Hitako ilay tsy nifanako ataonsika zany iry zany ihany. Toy ihany ny tohiteny rehefa avy eo. Teo ampandriko aho no nialina, nitady ilay tsy nifanahiko, nitady azy aho fa tsy nahita. Nifoaoka nandeha teny an-dalambe, nitady ilay tsy nifanahiko, hitany antsily mandeha an-tanàna, enantany azy hoe verina ihany sika. Teo ampandriko aho no nialina, nitady ilay tsy nifanahiko,
mitady azy. Eny mety hatramin'izay ianao nitady ny tompo tsy nahita. Teny fikasana no enao hatramin'izay. Fa androany kosa tena hita azy misy ianao androany. Isy fiazan'ny fanamasina herovaika be eto androany. Ary isy olona hosorany fanamasina amin'izany fitiavana an' Jesosy zany. Antanionina manao akaikinao dia hitodio izy hoe sao mba hitanareo lalatsy ny fanako iny. Efa ilay tsiny fanahiko iny fa tsy tafatrimatia amizao alina. Sao mba hitanareo la izy, sao mba hitanareo la izy kampalazao. Mala eo lay tsy nifanahiko ao zany. Zany tompo mala elo anao ny reto la reto. Lazao ihany namanao sao mba hitanao lailay tsy nifanahiko iny. Fa ilay tsiny fanahiko iny fa tsy tafatrimatia amizao alina izao. Sao mba hitanao la izy zao fa izao tena tsy azy. Mala eo lay tsy nifanahiko zao zany. Maro ny zany raha tsy anay tsy nifanana. Firy zay fifadian-kanina efa vita zay. Efa natao ny fifadian-kanina. Efa natao ny fomba rehetra hitana azy. Fadianina ianao. Nanao anjara fanapahana mitady azy. Atao daholo hatramin'ny décoration. Atao ny fanoharana ny tompotika ianao. Atao anaty fanenjehana azy. Androany kosa izy tonga eto manararoatra ianao. Lazao hoe Jesosy tsy novezaha sotrany amin'ny famangiko. Nierika nijereo ka nahita azy. Nierika nijery aho ka nahita azy. Nitsiky sady nanolo-tanana ndray ianao. Sy sady nanolo-tanana ilay tsy nifanahiko. Lay tsy nifanahiko kazakazaka mba minazy. Nierika nijery aho. Ataovy anatin'ny sainao hoe mierika mihitsy anao mijery eto fanara. Iny tompo mitsikitsiky be maminanao. Nitsiky izy sady nandray tananahy. Hitako lay tsy nifanahiko. Ilay tsy nifanahiko. Miazakazaka miazakazaka mba minazy. Lazao mafo hitako lay tsy nifanahiko. Ilay tsy nifanahiko. Jesosy tompo no anarany. No anarany. Iza no la tena tiany Jesosy eto. Lazao e izy la tsy nifanahiko. Mala elo azy ao e.
lazao iana hitako na tsy ny fanako atavy amin'ny fotoana tenitsy Jesosy tompo no anarany no anarany fanjaka izy izy na tsy ny fanahy mala ialoza mirapity misy atsiko zarangatano anaträn'andriamanitra ray mba tsy lefonfonona za kosa efa manifady any efa nanao any mavaka nitaly ianao natonga anay tahaka zao sitranao tamin'ny arety koa eno tsara ny tantara fa na dia nanota be aza ny olona io Jesosy io mahay mamela heloka ndray andro nisy vehivavy mpanota mihitsy ny voalaza anaty baiboly sady efa mpanota ity vehivavy ity no mbola azola ny tanana ny jangajanga iza ny anarany raha fantatrareo Maria Magdalena ny anarany zavatra nitranga dia tahaka izao iny olona rehetra ny tora-bato azy daholy efa nisarongoton'olona ny volony efa natositosiko ny olona natrosotroson'olona tamin'ny tany tsy misy hevitra intsony fa efa entina any amin'ny antsana na eny amoron-tevana dia any io vehivavy io toram-bato efa eny an-dalana andeha aminona azy fianakaviany rehetra nandositra menatra ny olona rehetra fa mahalala azy fa vehivavy mpanota izy sady mbola tratra azola ny tanana ny jangajanga efa maratra daholo ny tarehany ny volony efa nisarongotony olona izy efa mandady dia atosiko ny olona dia misangana ndray dia atosiko ny olona tratra ny fitsaram-bahoaka tsy misy hevitra intsony soa ihany fa teo ilay tsinao soa ihany fa teo ilay tsinao ataoko hoe ilay tsinao ny anarany dia inona nataony nentina teo anatrehan'ilay vehivavy mba ho tsarainy araka ny lalàny Mosesy ozy ny mpisorony izay vehivavy azolan-tanana mijangajanga dia toram-bato efa feno vato eny an-tanana dia nanjinika ny tompo hoe misy marina ny didy folo aza mamono olona aza mangalatra aza mijangajanga ireto anefa raha amono an'ity olo ity dia lasa mamono olona nefa ity vehivavy ity efa nijangajanga mba sy hidirany reto olo reto anaty fahotana fitsarana marina nataony tompo hoe za sy manakana anareo hitorabato azy fa zao izay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy voalohany satria ny lalàna tsy azo foanina ny didy folo fa izay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy voalohany lasa nanomboka tamin'ny zokonzokony nalatsa ny vato teny an-tanany dia lasa nanomboka tamin'ny zokonzokony ka hatramin'ny zandrizandriny sy nisy olona intsony teo Jesosy sy raha vehivavy sisa teo dia hoy ny tompo raha vehivavy nisy nanameloko anao va dia hoy izy tsy misy tompo dia hoy ny tompo voavela ny elokao rehetra amin'izao sisa izao aza manota intsony anao halleloja raha misy olona efa nanota eto na voafatra ny fahazaran-drasy Jesosy tompo amela ny elokao androany voavela ny elokao rehetra amin'izao sisa izao aza manota intsony anao sy eloka amin'ny fifoana sigara ihany akory ny voavela sy eloka tamin'ny ady sy ny famonoana olona fa ny eloka rehetra voavela ny elokao rehetra amin'izao sisa izao aza manota intsony anao amen tsy vitan'izay ihany tian'io tsara
fitiavana daholo zany. Io tsy vehivavy tsy efa disy fanantenana amin'ny fiainany, efa tsy mahita zay aleha, efa andeha ho vonono ho toram-bato any amin'ny toerana zay mono izy ireo azy, efa fenondratra ny tarehany, ny volony efa nitapitra nongotan'ireo. Fa rehefa nahazo famelan-keloka tamin'ny tompo izy, niova ny fiainany. Tatsy aoriana ilay vehivavy rehefa nanara-dian'ny tompo, lasa nitahian'Andriamanitra be izy, dia nanohana ny mpianatra ny tompony nataony. Izy ilay vehivavy tena tian'ny tompo, satria nahatsapa hoe na dia efa saika maty aza, izy namonjy ahy. Tao anatin'ny olana izy namonjy ahy. Inona kosa ary no avaliko an'izany? Io jery azy fotsiny ve zany za? Sy izay nataon'ilay vehivavy. Fandray andro rehefa tonga tao an-tranon'ny Simona Boka Jesosy, nasain'ilay fariseo anankiray izy mba hisakafo. Nitady azy foana i vehivavy io hatramin'izay. Fa ino ny mpianatra mandeha miaraka amin'ny tompo dia manaraka i vehivavy io fa menatra tsy ariana, satria hoe tsy mahazo manota intsony moa olona tratravin-jangajanga dia mandeha irery fa tsy misy namany, tena voahilikilika. Fantany amin'izay hoe ao an-tranon'ny Simona Boka, ao ny tompo nasaina hisakafo. Tonga ity vehivavy tsy avy any, niazakazaka tonga dia nenkoka teo anatrehan'ny tompo, dia nampidina menaka manitra dia nifohany tamin'ny volondohany, ary kosa ny ranomaso ny tongotra ny tompo. Dia hoy Simona Boka fariseo ilay nanasan'ny tompo sady tezitra hoe raha mpaminany tokoa ny tompo dia fantany i vehivavy mikasika azy io fa mpaminta. Dia hoy ny tompo, Simona, fantary tokoa ty vehivavy ty fa mpanota, fa voavela ny elombe satria be fitiavana izy, satria nonerany rasy nataony. Amen. Mbola tonga ihany koa zany teny zany, voavela ny elokao be satria be fitiavana ianao. Inona koa mbola azonao lazainy? Efa tompo zao manambarana zany aminao amin'ny alan'ny mpanompony. Raha mbola namelo tena ianao, tenao indray zany blasfème ny tompo. Raha mbola manamelo tena ianao, efa mahazo famelan-keloka zao, raha mbola tsy mino ianao dia manao blasfème ianao zany, satria ny afatra Andriamanitra efa tonga. Fa efa voavela ny elokao rehetra tamin'izay rehetra nanotanao rehetratra taminy. Ary amin'izao sisa izao tsy manota izany intsony ianao. Amen. Zany ny fitiavan'ny tompo. Efa besaka ny olona narary tato izay nisy tranon'ny tompo. Inona mba valin'izay? Inona mba efa nataonao tamin'ny tompo? Efa besaka ny fiainanao izay efa nalamin'ny tompo, na dia tsy milaza azy ianao. Inona ny valiny? Nanavitra ny tompo. Ndray andro ny apôstôly nandeha sambo ozy ny tompo, andao andeha ampita, dia nandeha sambo. Mamatonalina ny andro dia nandeha ihany. Ino misy olona mandeha anaty ranomasina? Dia ozy ny mpianatra, matotoy ry. Ahoana ny ataona ho anaty sambo anaty ranomasina, voan-dranomasina misy matotoy. Zay vao tena maty, tsy misy hevitra. Iveriny ianao lavitra be, androso ianao lavitra be, eo afovoany. Eo afovoan-dranomasina anaty sambo, mahita matotoy. Tiany io amin'izany ny orooro sy ny tahotra. Dia tahaka an'izany ianao matahotra sy mangorooro amin'ny fiainanao hoe ho tafavoaka ve sa sy tafavoaka. Ny afatr'Andriamanitra nefa milaza fa hivoaka amin'ny fandresena lehibe ianao, hivoaka amin'ny fandresena mihezinezina ianao, hivoaka amboninahitra ianao. Amen. Zao ny zavatra nisy. Nisy mpianatra anankiray ilay tena tiany tompo ny laza, ny tompo iny. Dia ny ansoanso Petera satria vao milaza hoe tompo fotsiny, tonga dia efa taitra ny fony Petera, satria efa misy fitiavana efa mipetraka mihitsy ao. Efa ny ansoanso Petera, Jesosy tompo, raha ianao marina io, ataovy manatona anao finono zany andro alina be voan'ny ranomasina any maizina. Endrika olona fotsiny hita, tsy hay marina na tena matotoa na manahoana. Fa nanampinono Petera, tompo, raha ianao io ataovy manatona anao Dia hoy ny tompo, avy,
iny Petera niala tao ambony tao anatin'ny sambo dia jineo tsara ny fomba fialana. Mino izy iriny tompo ieto izy efa miala anaty sambo andeha ho izy anatona ny tompo inona ny elanelan'izy roa ranomasina lalina io fa ataovy anatin'ny fonao moa fa lalina noho ny alalin'io ranomasina io ny alaliny fitiavany sy ny finoany an' Jesosy tompo ao anatiny ao. Amen. Lalina noho n'io ranomasina io ny alaliny finoany Petera an' Jesosy tompo. Vao niteny tompo avy ary tonga dia niala izy anaty ranomasina nateny amin'izay ny tongony tsy nilasaka. Niala koa ny tongony ilany nateny amin'izay tsy nilasaka. Lasa izy niazakazaka anatiny ny tompo. Avy amin'izay ny ranomasina nandrakotra azy lentika izy vonjay ho tompo tonga dia niraisy ny tompo tamin'ny tanany dia nifino ny tompo izy. Halleluja. Ry havana ny tenitenenina eto mila manana finoana lalina ianao andraisanao ny tenin'Andriamanitra hoe androany dia androany zao dia zao ny tompo eto miova ny fiainako. Halleluja. Na manana aretina ianao na manao solomaso ianao ninina zavatra manageza tonga dia soromisy ny solomaso hoe eto Jesosy manasitrana ahy. Fatra marary aminao any metra ho tanana fa sy maintsy sitrana ianao. Teneny misy Jesosy azao ny aretiko sitrana ahy zao dia zao. Manana finoana lalina tahaka ny alaliny mihoatra ny alaliny ranomasina. Tsy haiko na 4 kilometatra ny alaliny ranomasina io fa mihoatra an'izany ny finoan'i Petera an' Jesosy. Tsy hainy avy io na tena matoto marina fa niantso fotsiny izy tompo raha ianao io dia ataovy manatona anao dia hoy ny tompo avy feo fotsiny ny hoe avy. Fa inona nataony niala anaty sambo izy nateny aloha ny tongony ilany tsingevana alefany koa ny ilany andeha ho azy Petera amin'io anatona ny tompo nandeha mafy amin'izay izy. Ny tompo mba mandeha moramora manatona izy ireo. Petera tonga dia mandeha mafy be entiny fitiavana. Iza manana finoana fa mitsy androany tsy tena anao zavatra lehibe ao amin'ny fiainany misy Jesosy tompo. Iza manana zany finoana zany manana finoana zany ve ny emina manana finoana ve ny lehilahy manana finoana ve ny vehivavy. Ry havana za mino fa izy zavatra hitranga misy eto androany. Izy zavatra hitranga any amin'ny tokantranonao any. Izy zavatra hitranga any amin'ny vadinao any. Izy zavatra hitranga any amin'ny asanao any. Amin'ny manodidina anao rehetra tontolom-piainao izy zavatra hiova. Amen. Halleluja. Zany ny fitiavana an' Jesosy. Amen. Nisy vehivavy na raha 12 taona ny sidra. 12 taona dia mivavaka any amin'ny maloto foana sidra. Na eno amin'izay raha vehivavy izy io efa tokan'olona trano efa nivelan'ny toby ihany satria maloto misidra lava 12 taona sy mety sitrana kivy hatramin'ny fianakaviany leo. Na n'olona mpanatitra savony aza taloha mpanatitra sakafo tsy mahavita tsony satria tsy mety misatra le izy. 12 taona ny sidra tsy misy hevitra intsony efa nandany fananany tamin'ny mpanao ody rehetra fa tsy nahita vokatra. Vao naheno raha vehivavy fa andalo amin'izany toeran'izany Jesosy dia inona ny nataony nisisika izy zany raha izy maintsy tsy manaiky raha tsy mahita ny tompo. Ary raha hitako izy dia fantatra fa maloto za fa nisomotra avy avin-damba ny tompo androany kasiako. Rehefa mahakazika an'izany ana dia maloto aza dia ho sitrana ny aretiko. Ny olona rehetra naradia ny tompo teny dia faly fa tsy nanam-pinoana fa izy nametraka finoana hoe na dia nisomotra avy avin-damba ny tompo azy ho tazomiko androany na ho voakazika kely fotsiny dia efa ho sitrana. Nisisika tao anatin'ny olona be dia be izy sy rarahako reto olona reto fa isisika izy amin'izany efa asatra izy amin'izany efa marary sidra 12 taona. Hitany amin'izay ny tompo dia nikasiany nondrika izy dia nikasika ny somotra avy avin-damba dia nitodika ny tompo iza nanendry aho fa nisy herin'ny ala tato anaty. Dia hoy Petera ny olona manizina anao be dia be olona manizina anao ka tsy fantatra tsony fa ozy ny tompo nisy nanendry ahy teo niondrika raha vehivavy sady niteny tompo 12 taona ny sidra
tsy misy hevitra ntsony ny amiko fa potsika tanteraka ny fiainako fa rehefa naeno anao a fanalo amin'ity toeranty anao dia tsy nanaky-hiala maina na dia maloto azy fa ny fanantenako dia na dia makasika ny somotra viavin-damanao azy dia ho sitrana fa amin'izao fotoana izao izy amin'ny fotoana izay nikasiako anao sitrana tanteraka. Halleluja. Misy olanana finoana ve eto amin'ity androany ity fa akasika ny somotra viavin-damany tompo izy dia ho sitrana. Izy ary ny tena tian'ny tompo, izy ny tena manana finoana fa iova mihitsy ny fiainany. Ianao ihany androany dia afaka miteny amin'ny tompo hoe za tompo a tsy mila retina tazo tony, za tompo a sy te hanao solomaso a, za tompo a za ohatr'izao a, za ohatr'izao, za ohatr'izao, za ohatr'izao a. Ianao ihany ny finoanao dia asitrananao. Fa raha ino anao anio dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Apetrao amin'ny fiainanao zany hoe efa andeha andevina, efa anaty vatapaty ny fatsy, ilay vehivavy mpitondra tena efa antitra sy mahavelon tena intsony. Ino no andriny ankina, ino mampamelona azy? Fa nataon'i Jesosy misy izay nionany tamin'ilay faty, nananganana an'ilay zanakalahy tokana an'ilay vavy mpitondra tena taninay. Moa tsy mihoatra an'izany va ny ataon'ny tompo aminao androany? Inona ny mbola mampisalasala? Hatramin'izay hoa teny fikasana no enao fa androany tena fatanterana mihitsy, tena fatanterana mihitsy androany. Halleluja. Kaga raha vehivavy nisangana ny zanany, ahoana zany raha nietrietrao ny fifaliana vehivavy amin'izany? Amin'izao ianao mbola ato, mbola toriteny ny enao fa mivoaka avy eto ianao rehefa avy eo. Io aizina rehetrarehetra manarona ny tany io, ao aminao ny posahany fahazavana, ao aminao posahany voninahitra ny Jehovah. Amen. Nefa manana finoana velo ianao. Manahoana ny finoanao? Sao dia finoana kely ohatran'iny? Fa na dia misy finoana misiry aza ao anatinao tahaka voatsinapy dia afaka afindra olana ianao, afaka afindra ny aretina hiala aminao ianao, afaka nasitrana ny tenanao ianao. Halleluja. Halleluja. Isy zavatra tena hovain'Andriamanitra tanteraka misy eto androany, isy zavatra mahagaga iseho eto androany. Fa ny olona rehetra izay tonga eto anahoan'i Jesosy fa hagagala daholo, isy voninahitr'Andriamanitra iseho daholo. Mety ny tao amin'ny olona ny hatongavanao teto, fa zany ny antony hatongavanao eto, fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Halleluja. Tenenina manao za hoe mahita fahagagana voalohany eto androany, ianao hoe faharoa. Manaiky atao faharoa ve izy? Manaiky atao faharoa ve izy? Izy ary ny tena voalohany, ary le faharoa izy ary ny Maria, izy ary Petera. Ndao azy lehilahy zany Petera dia ny vehivavy ny Maria. Maria vao nenkohoka teo anatrehan'ny tompo, na i Maria Magdalena io, na i Maria avy ny Betania anabavin'ny Lazarosy zany. Fa tonga dia niteny ny tompo tamin'ny anabavin'ny Lazarosy, aiza ny nandeverana azy? Fiainana efa milevona, fiainana tsy misy hevitra, fiainana efa potsika. Ilay olona mpamelona da tokana maty, zareo roa vavy sady tsy misy asa, tsy misy ninninina. Fa nasangan'i Jesosy tompo tamin'ny maty ny anadahany, efa maty efa efatrandro. Olona efa feno fafambaraka, feno fanenjehana, tsy misy hevitra intsony. Fa nino izy? Fa na izao azy ianao tompo hiteny dia hisangana maty ny anadahako, satria sy misy zavatra sy hainao atao. I Maria indray Magdalena tsy vita nanana fahafoizana ihany, tao an-trano Simona boka dia voavela ny elona, sy izay ihany, fa mbola nanaraka an'i Jesosy tany am-pasana. Tsy miala eto androany, eo ny fasana dia teo izy ny ambiny, araka ny tenin'ny tompo hisangana izy, tsy maintsy za mahita ny fisanganana eo.
raha vao misy manelingelina anazy mandalondalo amin'ny fasany tonga dia itezerany be mihitsy. Iny amin'izay ara ny tompo mody olombelona. Tompo dia nendrika endreny Maria avy hatrany, hey, senao ve naka ny faty ny tompoko tato satria ny tompo efa sy tao. Jerevo ny fasiny efa rehefa nijereko atsao ny fatiny. Ianao mihitsy ny naka ny faty ny tompoko teto a. Raha ianao naka zao dia zao tonga dia avoa fa zao za dia akazy. Romotra be izy. Fa no heveriny fampiandry sa le olona. Dia io ny tezerany sady nendrika endreny. Ny olona rehefa tia tena hafa mihitsy ny fiainany. Dia ozy ny tompo, ry Maria. Dia gaga i Maria hoe ndana lazao ny mpianatra fa efa nisangana tamin'ny matokoa ny tompo. Halleluja, halleluja. Avy Maria ny antim-pitiavana anatin'azy dia ozy ny tompo, za mikasika fa mbola sy tany aminay koa fa lazao ny mpianatra fa ilo lalana azy any Galilea. Tonga amin'izay Maria, hey, efa nisangana tamin'ny maty ny tompo, zao vavolombelona nahita azy. Ianao misy mpetekominao zany ianao fa nisangana tamin'ny maty Jesosy. Teo amin'izay vetivety Maria ny teny, io ny tompo fa tonga. Izy zany vehivavy nitoro filazara voalohany. Io ve tena tian'ny tompo. Say Petera. Eno tsara aloha. I Petera ny lazany Jesosy. Petera moa tsy hay va ianao. Dia hoy Petera, tompo ianao malala fa tsy ianao aho. Andraso ary ny ondriko. Ry Petera, moa ny fitiavanao ay va mihoatra ny reto fitiavany reto olo reto. Dia hoy Petera, eny tompoko, tsy ianao aho fa ano ary ny ondriko. Ry Petera, moa ny fitiavanao ay va mihoatra ny re olona reo tena tsy hay marina va ianao. Dia nitomany Petera ny laza, tompo, tianao aho. Vonona iara-dianao hatramin'ny fahafatesana. Anana ny tranomaizina neny fa nahatramin'ny fahafatesana azy. Tsika ianao. Dia hoy ny tompo taminy, zaho no angataka ao anao ry Petera, mba tsy ho levona ny finoanao. Raha mibebaka ianao na mivavaka dia mpaherezin-dralàna. Fanontaniana ho an'ny lehilahy rehetra, moa ve ny fitiavanao an'i Jesosy tompo mihoatra ny fitiavan'ireo olona be dia be reo. Ato zao tsisy ny teny misy naray. Ary ny vehivavy, ny fitiavanao an'ny tompo hoe mety maharesy ny fitiavan'ireto lehilahy reto. Samy eny hono Jesosy ny voninahiny daholo androany. Na i Petera na i Maria. Fa zao kosa, ahoana aloha ny finoana ananan'i Maria. Hoe raha teto ianao dia tsy maty ny andako, nefa na zao dia zao azy. Atsanganao maty izy dia vitanao zany. Eny zany zany. Na zao dia zao azy. Atsanganao maty izy dia vitanao zany satria zanak'Andriamanitra anao sy misy zavatra tsy hainao atao. Misy vehivavy ve afaka hitenany zany hoe Jesosy io, zao hitanao zao fiainako zao. Fa ao anatina olana, fa na dia zao azy. Miteny fotsiny ianao dia hitsangana ny fiainako. Misy vehivavy afaka inona zany ve eto. Halleluja. Ary sy vitan'izay ihany. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay vahanao aty an-tany dia vahako any an-danitra. Izay fehezinao aty an-tany dia feheziko any an-danitra. Misy lehilahy afaka ataon'ny tompo an'izany ve eto. Halleluja. Mila miakatra ny finoanao. Fa ny teny ao anaty baiboly hatramin'izay ianao fihaino fampaherezana. Teny fikasana. Fa androany fa tanterahany zany. Halleluja. Sy izay teny olona rehetra manaratsy ianao any aokosy no mamatra no avinao. Fa ny tenin'Andriamanitra tanteraka aminao androany, zany mamatra no avinao. Betsaka ny mpanenjika sy manaratsy anahy, fa sy zareo mamatra no aviko.
Odiako marenina fotsiny samy vita. Halleluja. Maro mitomany malahelo fa za mandalo faly amizay. Za maheno an'ireny fa mody marenina. Satria tsy fanaratsiny olona ny afaka matra ny fiainako. Fa izay voalaza ny Jesosy Tompo androany, samy afaka matra ny fiainako rehefa. Halleluja. 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 Sany any koa lazaiko aminao. Saiko na iza ny anaranao. Iza sara ny anaran'ny lehilahy rehetra any amin'ny amarehetra any, any amin'ny vehivavy ato any ivelany any. Sao lazaiko anao, sy ny tenin'olona mpanarasy maneran'izao tontolo izao afaka matra ny fiainanao a. Eno isara, sy ny tenin'olona mpanarasy any ivelany afaka matra ny fiainanao. Afaka miteny izay lazainy ny mpanarasy rehetra fa androany Jesosy Tompo milaza. Esory ny vato. Tsy haiko na iza ny anaranao, na Ester, na Zaya, na Julielia, na Apôstôly Andreas, na iza ny anaranao eto, na Eloa, na Izy, na Azaria, na Davida, na Elika, na Isa. Samy mananarana. Sao lazay Jesosy. Ry mitsangana. Halleluja. Vahao izy havelada izy eo amboninahitra amin'izay namana mikandroany. Halleluja. Halleluja. Sy ny vavan'ny olona mpanarasy eniko daholo fanaratsiana anahy, zany no mamatra ny fiainako. Io no sakany vato ngeza be mihitsy manoloana anahy, manakona anahy ny fanaratsiana ny olona. Io zany sy manaratsy anahy maneran'izao tontolo izao. Eo misy vato be fanaratsiana, tena sisy lalina ivoana. Fa afatesana ve ny anton'izao Tompo sa inona? Fa zao ny tenen'ny Tompo, esory ny vato, miala le fanaratsiana. Ry sœur Fabiola, mifa. Halleluja. Halleluja. Mihoatra lavitra zany fiainanao. Alefa sarina ny vehivavy, inona ny vitany Maria? Na i Maria anankiray na Maria anankiray, andresena an'ireto maro sy voatanisy reto. Oka aloha miteny sirairay aloha. Sy tratran'ny fisaram-bahoaka zany fa oka aloha. Ianareo tonga dia any amin'ilay zavatra sy izy foana. Marina fa tratran'ny fisaram-bahoaka aloha izay tamin'iny. Fa teo ny Tompo, raso ajanona any aloha zany mba fanaratsiana. Zay sy miheno fanaratsiana. Jereo misara naovany tabitanareo, vereny moa izy teo tabita. Zay. Inona ny amin'ny vehivavy teo, inona ny vitany Maria? Nanositra menaka tongotra ny Tompo. Zay voalohany. Ny sasany tamin'ny ranomasy ny tongony sady ny foany tamin'ny volondohany. Ny andron'i Jesosy Tompo tany am-pasany. Ia nanositra menaka manitra ny Tompo tamin'izy maty. Ny toro filazara voalohany. Raso nanana finoany Maria. Nasangana nadahany. Maria anankiroa zany eto atambatra ansika. Sangana nadahany nanampinoany izy tian'i Jesosy. Nanositra menaka. Niandry tany am-pasany. Toro filazara voalohany fisanganan'ny Tompo tamin'ny maty.
nanositra menaka manitra ny tompo tamin'izy maty. Mbola tonga tany am-pasana ihany koa nositra menaka fa noroahany miaramila. Ya, niditra ankeriny tao Simona boka. Na dia niditra sy nalala fomba azy izy tamin'iny. Tonga sy nasaina. Zay zao, aneny lehilahy inandray. Nareo sy manaratsy hoe toram-bato hoe tsy malala fomba. Tsy zay raisina nareo ary iny. Nandeha tambony ranomasina. Nanangana ny tabita. Nahazo ny fanalahidy ny fanjakany lanitra. So kosa aloha azonareo fanalahidy ny fanjakany lanitra. Ampijirinareo any reto vehivavy reto sasy ampijirinareo. Milalao kely sika ao anatin'ilay izy. Any amin'ny lehilahy zany satria ny tompony teny repetera. Ahoana ozy izy? Menanao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra. Ya, dia orona aminao ny fiangonana ny fianasita seresy azy dia omenanao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra zay fezinao tsy an-tany feziko any an-danitra. Zao ary fantaniny lehilahy vitsy ihany mamaly. Ampijirinareo any an-danitra ve reto vehivavy reto sa tsy ampijirinareo satria oka aloha mbola sy mijanona ny fantaniny. Satria any aminareo ny fanalahidy ampijirina sa tsy ampijirina. Zay rehefa sy ampijirina hony. Io tabita le nasangana tamin'ny maty fa mafy lobe. Jereo izy. Ahoana? Hiditra sa sikitsiky? Voasakana zareo sa tsy voasakana? Dia ahoana zany? Sao any aminareo ny fanalahidy fa Jesosy tompo kosa tia anay. Izy ary zany tena hivoaka mpandresy androany lehilahy sy ny vehivavy. Sao ny lehilahy aloha tena nany ho ny tompony voninany eny ny vehivavy. Oka aloha. Satria ny lehilahy Lazarosy maty nasangany tompo. Voalohany zay. Lehilahy ihany koa Petera ny mena ny fanalahidy. Lehilahy daholo ny mpianatra ny tompo na dia nanarakaraka teo ary ny vehivavy. Lehilahy ihany koa ny zanak'ilay vehivavy tondra tena taninaina zay nasangana ny tompo tamin'ny maty. Lehilahy ihany koa nanangana ny teo am-bavady ny sara endrika. Dia zao zavatra misy. Lehilahy aloha iny be dia be ny voninahitr'Andriamanitra taminy. Fa ny vehivavy kosa, eno tsara ndray. Ny vehivavy tondra filazantsara voalohany. Nampaherin'ny apôstôly efa nisangana tamin'ny maty koa ny tompo fa andao jerena. Zany hoe mbola nampandre filazantsara nareo aloha zany ny vehivavy. Faharoa manaraka an'izany, ny vehivavy tena manam-pahafoizana. Matoa nanolotra nari-dasarobidy ho an'i Jesosy. Lehilahy sy manana volon-doha lava be namohana tongotra ny tompo. Mbola sy tamin'ny andron'ny Samsona zany. Resinay aloha nareo tao amin'ny volon-doha fotsiny nareo dia efa resy aloha. Ny vehivavy manam-pahafoizana tsy vitan'izany ihany. Fa mbola ihany koa ny vehivavy nanam-pinoana dia maloto aza misidra na misomotra viavin-dambany aza voakasikana dia sitrana dia sitrana izy. Nanana finoana ny vehivavy
manaraka an'izay ihany koa i Mary ny tena na dia zao dia zao azy ianao tompo asanganao ny anadago dia sangana maty tokoa izy. Raha dinihana zany a vehivavy tena manam-pinoana, ny vehivavy ny tena mahafoy fa ny lehilahy ny tena tahian'Andriamanitra. Any amin'ny lehilahy ny fitahian'Andriamanitra. Zany hoe ny famindram-po any amin'ny lehilahy fa ny fony tompo kosa atao amin'ny vehivavy. Ny tanan'ny tompo zany any amin'ny lehilahy fa ny fitiavan'ny tompo aty amintsika noho izany zay rehetra angatahnsika androany dia azonsika daholo, na ny lehilahy mangataka na ny vehivavy samy mahazo daholo sika. Amen. Mino an'izany ve sika? Raha verina ny toroteny teo olona efa maty efatrandro tsy misy hevitra intsony, tapitra treo ny tantarany fa ny tompo tsy nanaiky an'izany fa na dia efa tsy misy hevitra intsony aza ino misy ny anehoan'ny tompony voninahiny. Faharoa manaraka an'izany tsy afaka namaritra ny fiainan'ny Marta sy Maria anabaviny Lazarosy ny fanaratsiana azy hoe io fa te hanaranaraka fahamarinana ny tompo any avy eo maty ny nadahany, sy ny fanaratsiana azy namaritra ny fiainany fa ny fanaratsiana ny vadika voninahitra. Ka ho an'ny olona rehetra tonga eto mila minana fa anio raha inanao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mena an'izany ve ianao? Asandrato ary ny tanao disaotran'Andriamanitra sika ny amin'ny tenin'Andriamanitra.